Nufana zay hoe ino le ampangana anazy, ampangana anazy a ino a de ny ampangana anazy a de hoe zanakazo de hoe bisina aloha de avy eo namboly zay zareo de mingotana vidéo de zanakazo a mbola reo normal ao atondro fanao tsisy nongotana aleo aloha manana porofo le olona nitoro hoe tena nanombotra an'le zanakazo izy manana porofo zay ntiana io fantatra raha manana porofo reo a ie ty vo nalaina nalaina tamin'ny maraina satria sao de zanakazo manana porofo le olona nitoro anazy hoe tena zavatsy normal nge zany le nanaovana anazy tana hoe le porofo de zao normal le olona raha tsy atoky an'le fitsarana tsony zany ino a fa le de le niampangana manaiky azy sefo a hoe nanaiky azy ve sefa reny le niampanganareo anazy a hoe zanakazo a e procureur anzay azy e mianao atao hoe asa zay ary de ino a de reny le izy fa hoe reny efa nahitana le izy Ya, voalohany indrindra dia miarahaba atsika rehetra izay namaly ny antsika iaino an'izao fanambarana ho ataoko amin'ny ray sasan'izao. Faharoa manarak'izay dia eto dia mametraka fialatsiny amin'ny mpanao gazety izay marobe ny antso makasika an'ity fanambarana ity fa ilay fanambarana ho ataoko direct eto amin'ny réseaux sociaux de fa tsy nazava izy de ialana tsiny indrindra fa amin'ny fotoana mapety azy tsy maintsy hisy ny fanambarana izay ho ataonay miaraka amin'ny namana amin'ny mpanao gazety haino amanjery rehetrarehetra. Faharoa manarak'izay nanao an'ity fanambarana ty tampoka satria ny antony misy lohahevitra efatra tiako fampizarana izay ny efa niresahako tao amin'ny publication izay nataoko teo de makasika ny resaka filazana fanaparitahana message any amin'ny tompona andraikitrany hoe izao Berija dia anatiny mikonikonina ny fanakorontanana ny université anakienina dia izao Berija dia efa nahazo famatsiam-bola entina anakorontanana ny université anakienina. Lohevitra roa zay, lohevitra fahatelo dia makasika an'le hoe fanakianana, fanapepona, fanambanina, fanaratsiratsirana an'ireo tanora ho avin'ny firenena izay miteny izay te handray andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia anazava makasika an'izay mifarany ny resabe izay nataon'ny tenako makasika ny finiavako handray anjara amin'ny reny gouvernement izao olona tsy mahay miatsara velatsy ny atao hoe politika égale pouvoir
za tsy mahay matsara velatsy hoe hanao politika de hoe tady seza sa tsy tady seza. Ny politika tompoko dia fakana fahefana hanatanterahanao ny projet de société-nao fa tsy hoe itabataba à gauche à droite nefa ianao tsy andray andraikitra nefa ny problème an'le vahoaka malagasy mitrainina foana. Izay loha hevitra efatra zay zany tiako ho azavaina amintsika. Fa makasika io resahako voalohany makasika an'le resaka hoe rehefa mba nanana finiavana izahay ny postule ho ministre ary nataonay mangarahara fa tsy ohatry ny olona rehetrarehetra tsy napahafantatra hoe i-postule amin'ny ministera io dia ninay nataonay mangara satria izay no nitolomana teto. Resaka traçabilité dia napahafantariko tany amin'ny Facebook ny tenako hoe manana finiavana satria maro koa ny namana na ny tany ivelany na ny teto Madagasikara indrindra ny mpiara-nitolona na angavo hoe maninona raha mba milatsaka candidature anao dokotera. De izaho raha teo efa setra tao anatina politika efa any amin'ny 20 taona mahery satria efa nanao politika hatrany amin'ny université. Dikan'izay zavatra zay nanao an'iny fanovana iny tsika. Nanomboka 2018 ny tenako efa nanohatra ny fitondran'iny Andry Rajoelina ary ny afara tamin'ny figadrako tany anaty fonja nandritra ny 4 taona. Dia nitoy izay etsika zay nanao koa reny ny C11 tamin'ny 2023. De eo ihany koa toko politika maro nivondrona nanala ny zavatra tsy mety napafantatra ny zavatra tsy nataon'ny fitondrana teo aloha mba handrosoana amin'ny tsaratsara koa ny Madagasikara. De rehefa aveo ireny tolona rehetrarehetra reny tao ny diaspora ny teny zavatra tsy nety teto Madagasikara satria tsisy afaka nyteny teto izay nyteny gadraina. Tao reo olona tia tandrazana nasahany teny nefa lasa tany anaty fonja tany. De nangina daholo ny rehetrarehetra. Dia nisolelaka izay solelaka fa tsy niaro an'ilay tanindrazana tsony. Dia nifarana ny etsika atao antsona hoe Gen Z nanomboka tamin'ny 25 septambra ny tolona natao teto nandritra ny taona maro dia azo n'ilay fanjakana ny rodana ilay fanjakana taty amin'ny volana oktobra. Ianao milaza fa handray anjaikitra tia tanindrazana milaza tabataba hoe vao delestage io ka raha misy olona ve misy tanora ve eto a Madagasikara eto manana ohatra hoe fahaiza manao amina resaka enerzia etc ka hoe mangataka mba mitondra proposition izao tompoko nanana projet nanana plan d'action ny latsako ho ministre nanana plan d'action ary ny volavolaina niaraka tamin'ny expert maro. Dia misy olona ve hamany io delestage-nao io mampitabataba-nao jiro sy ranonao io tanora handray andraikitra de hosotominao midina hoe tia seza matomboninahitra tsy afapoy amin'ny zavatra misy eo ampelantanany ireo tompony andraikitra ministra reo zany tia seza zay tompoko tsy andeha angalatra. Izahay tompoko tsy mpandroba firenena, izahay tompoko tsy mpamono olona, izahay tompoko tsy mpamotika ny firenenay, fa izahay kosa tompoko tanora tia tandrazana mijoro ary mandray andraikitra. Za tsy mahay matsara velatsy. Tsy mahay matsara velatsy na misy olona iteny amiko hoe ny fitiavan-tanindrazana dia le mitabataba dia mijanona eo tsy fitiavan-tanindrazana zany amiko. Lasite zany amiko. Tsy tompona andraikitra zany amiko. Fa mila responsable hatrany amin'ny farany ianao. Ianao nanala an'io fanjakana io teo dia ianao mila mandray andraikitra ianao. Aza mitabataba mihitsy hoe mbola betsaka ny firongony ao mbola anao tsy mandray andraikitra ka zany blamenao hoe Beritsa ny postule ministre tsy tafiditra ministre dia za tsy tezitra ho an'izay tsy mahay ana za miazira manao réaction amin'ny fotoana tokony mampety azy fa tsy hoe tsy lasa ministre dia andeha hanohatra nyty fanjakana ty azafady tompoko
azafady tompoko, tsy izay no ny fanarahana, mbola tsy nisy tanora teto hoe vondrona tanora eny ka nanakena amin'ny Berija hoe tsy mety aminay fakano amin'izy. Non, zara nanetry tena nanaiky hoe raha za tafavoaka eo de ny zavatra andeha ho ataoko ahoana ny aloha akoatra n'le teknika ao anatin'le ministera zay ho tataniko, ahoana ny frustration andreo jeune-nareo, ahoana ny angazena, ahoana ny ankadrena ireo jeune izay base n'ity fitondrany ity fitondrany ity tsy ny atoko politika ataotsika hoe na ny TGV na ny MMM na ny SVM na ny TIM na ny AVI, tsy izay ny base n'ity fanjakany ity, fa ny tanora, ny tolona, ny alany ny Andry Rajoelina teo, ireny ny base n'ity fanjakany ity. Malahelo an'ilay filoha hoe fa maninona misy ministra mitazana fotsiny fa tsy mieritreritra an'ilay politika an'ilay président hoe amina politika ane, amina fitondrana firenenane tsy maintsy misy ny atao hoe base farofanina bloky miaro an'ilay filoha ahafahany manantanteraka ny vinana, fa raha faible tsisy mpanoana ny olona mipetraka anaty fitondrana je ataony rehetrarehetra tsisy tanteraka. Zay ny ambitionko zay. Akoatra ny resaka hoe teknika efa nazavaiko tamin'ny video nataoko faran'izay zavatra zay, tsiditra lalina amin'iny zavatra iny, ka raha tsy tafiditra tsy manova ninina amiko ny tsy na ministra, tsy natonga hoe andeha ketrika fanokorontanana. Za tsy olona manana mauvaise foi, tsy manana mauvaise foi zany zay namana mpiara-nitolona mpiaraka amiko teatreny amin'ny université malala tsara toetrako hoe za tsy olona ingrat, za tsy olona mpiatsara velatsy, fa za ataoko mahitsy mihitsiny tsy mamenatra anazy zany hoe tsy lany ministra. Non, fa fanehoako amin'ny mpiray-tanindrazana hoe za tsy hoe olona hoe andeha hitabataba foana, andeha grevy arie foana, fa andray andraikitra ho responsable hatramin'ny farany. Dia manatanteraka an'izay vina sy ireo eritreritra ilay namana ekipa sy mpiara-mitolona hoe ny finalisation ny fitakina dia ny fandraisana andraikitra mitarika any amin'ny fampandrosona. De tsy afapo amin'izany Berija raha tsy mandray andraikitra. Za koa tsy manery, za tsy manery hoe tsy maintsy omena andraikitra Berija. Non, ohatranao io koa hoe miteny manana zo iteny ny ato anaty foko sy ato anatin'ny saiko, fa tsy hoe ianao dia rehefa sao de ino no roitiny. Non, mbola tsy nanao réaction mbola tsy nanao revendication, andehanao any zavatra ty à gauche droite ary rehefa tsy mipetraka amin'io fa fitiava-tanindrazana. Ny eritreretiko de hoe ianao io mpanenjika io, mpanatsatso io, tsy matakatra ny zavatra tiana hatongavana hoe intelo mihinam-bary ianao vary ny foto-tsakafonao hamahan'izay ny antony nandehanako, nanekeko, ilatsahako, fangatany namana, anaovako an'iny ministra iny, fa tsy hoe andeha angalatra. Efa nisy andraikitra maromaro ny tantaniko teto, mbola tsy sisy hoe nanaovana audit, efa nisy hoe ariary very. Non, hanompo firenena no alehako eto, hanompo firenena. Oui, tsemboka mihitsy satria somary mafana toerana misy za anaty tomobile, de alana tsiny amin'le raha misy olona hoe perturbé amin'le fahatsembohana. Donc aza ovaina, aza simbaina ilay fahamarinana aza simbaina, fa tsy olona malahelo akanina, tsy olona tsy velona, tsy olona
tsy mahita asa fa hanampy anao. Firy ny mpanao politika, firy ny mpitondra teo. Vary ny foto-tsakafontsika e. Misakafo intelo e. Na laoka raha tsy voavidy. De mbola ozy izy nareo hoe tabataba eto foana zany zahay. Fa tsy hoe ahoana ny fomba. Anaovantsika exportation. Anaovananantsika ambim-bava. Mba isakafo ara-dalàna le malagasy mba avoatsabo tsara ny zanany sy ny fianakavian'ilay fianakaviana malagasy mba avita mpianatra ny zanany le ray aman-dreny dia raha tsy misy ny atao hoe fahaleovantena ara-tsakafo tompoko dia aza mifamitapitaka isika. Zay ny ambitionko zay. Anankiroa ny ambitionko. Anaovako an'iny. Malahelo hoe jeune ny tolona. Tonga de hoe tsy hita hoe mankaiza reny tanora reny. Nisy ane teto ho teneniko ty zavatra ty androany. Ary ty iatsoko anao Andriamatoa Premier Ministre, iatsoko anao Andriamatoa Président Mikaël Randrianirina. Ty teniko ty. Ho anareo sy afaka mitondra ny ty teniko anazy, ho eto any aminazy ty teniko ty hoe zao ny tenin'ny Berija hoe. Tadidio fa tolona hitan'izao tolo zao fa tanora no nitarika an'le mouvement, narotana, namarana ny fanalana ny Andry Rajoelina teo. Dia misy tanora quelque tête vitsivitsy tena hoe fantadaza ny participer tao anatin'izay tolona zay. Iteny anarana kely vitsivitsy. De inona natao an'ireo tanora reo rehefa aveo? Inona ireo tanora reo rehefa aveo? Mba tsy apatezany ty fanjakana ty, mba afaible ny régime any colonel Mikaël, de mafantatra ny mpanao politika sasany hoe jeune-nareo ane ny tena hoe basin'ny ty rangahy ty. De na anaovana tsirairay, misy stratégie any Andriamatoa Premier Ministre, misy stratégie any Andriamatoa Président, misy stratégie ihany hoe izay tanora manana influence, manohana ny ty fanjakana ty, manana influence, afaka miresaka, mitondra opinion publique, dia potehina amin'ny alalan'ny réseaux sociaux. Misy vola miodina anaovan'ny olona an'izay ihany. Nahita tsika teo izany mikolo zany izy. Miala tsiny fa ho teneniko ianaranareo androany. Izany mikolo zany izy. Nafana fo. Nanao anezaka rehetra teny amin'ny terrain, na efa voasambotra, miditra violon, tsy niemitra zany. Une pilier ny fitondrana ty, une base iny. De nanaovana campagne de dénigrement simbana imagine lay zandry kely dia ho an'ny tsy matakatra zay milaza ianao fa manona fanjakana, voaropoka ny reny compte faiky rehetra reny ianao de hoe ohatr'izao io tanora io, nefa ny action nataony nafahanao nanana natao liberté teto amin'ny firenena ty, nampiovany zao fanjakana, natongavana amin'izao fanjakana zao. Faharoa, nandeha koa iny soa de valia. Nefa nisy koa zany tato amin'ny réseaux sociaux hoe atao zay fomba anaratsiana de tsy crédible tsony, de mianjaka eo amin'izay ilay fanjakana tsisy